Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity alahady fa 17 volana marsa ity fifaliana ho anay hatrany mizara ny ten'Andriamanitra ho antsika ny rina dia tondra hery vaovao antsika mandritra ny herinandro vaovao ity indray ny fandraisana ny ten'Andriamanitra. Rehefa manao loha laharin'Andriamanitra ianao dia nona fa hanao ny zavatra rehetra izy. Lohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainana io dia hivavaka isika. Rainay masina tsara ny ezin-danitra atolotra ianao ny dera, ny laza, ny hatsa sy ny voninahitra satria mendrika an'izany tokoa ianao, misaotra anao izahay noho ny amin'ny fotoana izay mbola omenao anay anio, omenao tombonandro izahay ahafahanay mandrakotra sy misitraka ny fahasoavanao. Misaotra anao ihany koa satria afaka mandray ny teninao izay ankehitriny, ny anankatanay aminao dia mba nitoeranao poanay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Raha tena mofinainantsika androany dia manao hoe famonjena feno ho an'ny zanak'Andriamanitra. Nalaina amin'ny Hebreo 7:420 sy ny 5:20 manao hoe fa izy kosa dia manana fisoronana tsy dimbasana satria maharitra mandrakizay izy. Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Amen. Efa voaomana izay rehetra ilaina ho amin'ny fahalementsika. Efa nomenantsika ny fampiarezana rehetra hanatoanantsika ny Kristy. Nanolotra ny tenany voatoritory Kristy hanafitra ny lovan'Andriamanitra ary hanome fizahany toetra hafa indray ho antsika. Ny fiainany tsy misy petina, ny fankatoavany, ny fahafatesany teo ambony hazo fijalian'ny Kalvaria, ireo no entin'i Kristy hanaovana fanerany lalana ho an'ny taranaka very. Ary ankehitriny tsy amin'ny mahampanao fangatahana fotsiny no hanaovan'ilay kapiteniny famonjentsika fanerany lalana ho antsika, fa amin'ny mahampandresy azy. Izany no hitakiny ny fandreseny. Tanteraka ny fanatitra nataony ary amin'ny mahampanalalana azy antsika dia manefa ny asa nanendrena tena izy. Raha mitana eo anatrehan'Andriamanitra ny lovia fanondoroana ditin-kazomanitra, misy ny famendrehan'ny tenany tsy misy pentina, miaraka amin'ny fivavahana, ny fiankiankeloka sy ny fisaoran'ny vahoakany, manitra amin'ny anitry ny fahamarinany ireo, dia miakatra toy ny fofomanitra eo anatrehan'Andriamanitra. Nakasitrahana tanteraka ny fanatitra ary manarona ny fandikan-dalàna rehetra ny famelan-keloka. Nanolotra ny tenany Kristy mba ho solontsika sy ho antoka ho antsika ary tsy misy ataony atsirambina izany. Ilay tsy afaka nijery ny zanak'olombelona manoloana ny faharavana mandrakizay ka nahidiny ho amin'ny fahafatesana ny ainy, izy no hijery sy hangoraka ary hamindra vo amin'ny fanahy tsirairay izay mahatsapa fa tsy afaka mamonjy ny tenany. Tsy hijery olona iray mangovitra amin'ny talao izy ka tsy hampitsangana azy. Izy izay nanomana ho an'ny olona tahirikery ara-panahy, tsy hitalany amin'ny alalan'ny fanavotana nataony. Izy dia tsy hanao atsirambina ny ampiasa ny hery ho antsika. Azontsika entina eo an-tongany ny fahotantsika. Azontsika entina eo an-tongany ny fahorintsika satria tiantsika izy. Ny fijeriny sy ny teny rehetra ataony dia mitaonantsika toky azy. Anamboatra sy hamolavola ny toetra amam-panahintsika izy mba hifanaraka amin'ny sitrapony. Ny fikambanan'ny herin'ny Satana manontolo dia tsy afaka handresy fanahy anankiray izay miantoraka mipatokiny eo amin'ny Kristy. Fa hoy ny Isaia manao hoe mampatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia omeny hery be. Amen. Vavaka isika. Iranay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao Tompo manaiky hanome hery anay. Ankehitriny izay dia mitalao anao mandrakariva. Tsy zavatra izay miafina aminao ny amin'ny fiainanay, ny amin'ny fiainan'ny mpanomponao izay miaino izao fandaran'izao. Miantoraka ao am-pototry ny hazo fijalianao izahay. Miantoraka ao aminao ianao ilay efa nitondra ny fandresena ho anay. Tompo tanterao amin'ny fiainanay ankehitriny, ilay teninao manao hoe mampatanjaka ny reraka tokoa ianao
ary izay kely hery dia omenao hery be, omeo hery ny mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Savior.